Heverina miasa ny 100,000 mpiasa amin'ny tokony natao amin'ny positra malagasy. Taorian'ny fifanarana natao sininy izy teo amin'ireo vondrona sindikaly sy ny ministeran'ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampandrosoana arakajy mirindra. Tapaka tamin'ny fionana natao omaly talata fa iarahan'ny ministera sy ny avy ao amin'ny positra mamolavola ny sata vaovao izay mety hifehy ny positra malagasy. No marihina tamin'izany fa ny fananganana orinasa mijanona ho fananan'ny positra malagasy no eken'ny mpiasa ao amin'ny positra malagasy fa tsy fananganana orinasa tsy miankina velively. Nilaza ny ministra fa hitondra izany sosikevitra izany manoloana ny filan-kevitry ny ministra izay tompony teny farany. Ankoatra izay dia voaresaka ihany koa ny andinihana ny fampidirana ireo mpiasa manana fifanarahana fohy ezaka na ny ECD ho mpiasa raikitra ao amin'ny positra malagasy raha toa ka feno 9 taona ny fotoana efa niasany. Tamin'ity herinandro ity no nanomboka nandray ny faktiora ahitana ny vidiny herinaratra vaovao ny mpanjifa manerana ny Madagasikara. Ny fandaniana nataon'ny mpanjifa tamin'ny volana Jona ihany anefa no iaran'io vidiny herinaratra vaovao io. Raha toa ka mbola misy fandaniana tamin'ny volana Mey na volana hafa taloha ao anatin'ny faktiora dia tsy mbola niatra ny vidiny herinaratra vaovao. Efa nisy araka izany ireo mpanjifa nahita fa niakatra ho 7,500 ariary ka hatramin'ny 900 ariary ny vidiny herinaratra raha toa ka mihoatra ny 300 kWh ny fandaniana nataony. Tonga ny amin'ny 490 sy 700 ariary ka hatramin'ny 700 ariary kosa izany tsarany izany raha toa ka mihoatra ny 300 kWh ny fandaniana. Tsy ny mpanjifa rehetra nefa raha ny voalazan'ny orinasa Jirama no iaran'izay fiakaran'ny vidiny herinaratra izay fa ireo izay tena mandany be. Raha ny antotanisa avy amin'ny orinasa dia fiainan'ny saran'ny herinaratra no hitan'ny 700,000 ireo mpanjifa. Nanainga androany alarobia maraina ho any Abidjan ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Anatrika ny fionamben'ny ireo filoham-panjakana Afrikana iresaka momba ny politika mpamatsiam-bolan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana na ny IDA. Ankoatra ny fandinihana izay fomba ampitomboana izany famatsiam-bola izany dia anisan'ny zava-dehibe hodinihana mandritra ny fionana ihany koa ny amaritana ireo sehatra laharam-pahamehana ka ilana famatsiam-bola aingana aty Afrika indrindra taorian'ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Anisan'ireo firenena nisitraka famatsiam-bola betsaka avy amin'ny fikambanana IDA ity izay vondrona tantanan'ny banky iraisam-pirenena i Madagasikara. 200 ka hatramin'ny 300 tapitrisa dolara isan-taona no voalazan'ny fiadidian'ny Repoblika fa vola azon'i Madagasikara avy amin'ny IDA. Nolazainy fa nitombo avo 3 eny izany tamin'ny taona 2024 satria dia efa tafiakatra hatrany amin'ny 10 tapitrisa dolara.